Ivadika tanteraka ho any amin'ny lafiny fanatanjahantena indray kosa isika omaly alina no nigadina teny amin'ny seranam-piaraminidina Ivato i Mamonjy Severin tompon-daka eran-tany eo amin'ny taranja kickboxing nakotrokotroka ny fitsenana azy teny Ivato ary ao kosa ny sary atao anatin'ny fanadihadiana manaraka. Afalinina sy orakoraka no nandraisan'ny tontolon'ny kickboxing sy ireo malagasy maro tonga teny Ivato omaly alina nitsenana ny Mamonjy Severin tompon-daka eran-tany eo amin'ny kickboxing ady Matianina. Faly sy ravoravo aho i Severin teny Ivato satria niray fo tamiko ny malagasy rehetra. Fandresena lehibe ho an'ny Madagasikara sy ny foloalinda ary ny kickboxing no azontsika tany Rosia iny. Ho an'ny tena manokana aloha misaosana izay vahoaka jiabijiaby tonga nanosina anazy na fitsenana ataoko fa hariva an'izao mbo antototo aty aloha izy mitsenana dia manandonga anareo dia resaka sport malagasy mba ho an'ny tanora mitovy amiko mba hifoncy hosana mba ho lasa professionnel dia misy avenir ty sport ty. Tonga teny Ivato ihany koa ireo mpiambana ao amin'ny gouvernemanta vitsivitsy izay mpiara-miombonatoka tamin'ny fédération nahazoana iny vokatra tsara iny. Isan'izany ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena izay niantoka manontolo ny lany rehetra tamin'ny fetrehan'ny Severin ny ady tany Rosia. Концовка пятого раунда. Заключительного раунда. Боя за титул чемпиона мира по артистика. Ny ministera jeunesse sport izay tarina dia mato ministra Anisea dia mbola hanohy mandrakariva ary hanohy bebe kokoa ny ezaka izay atao. Misy moa ny programa fandraisana tanana ny Severin miaraka amin'ny prime izay mbola tsy ho lazaintsika eto fa efa miomana amin'izay zany ny ministera sy izay fijerena manokana ny fikarakarana ny champion du monde tsika salamana. Io arivo io dia mbola nioraisin'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina teny amin'ny lampam-panjakana Iavoloha ny mahery fo malagasy ka notolorana valosoa sy fankasitrahana azy amin'izao zava-bitany nitondra avo ny voninahitra Madagasikara izao teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena.